Mahafinaritra mihitsy amin'ny misotro amboasary makirana Ay, ay, volaraina. marikivy be ka. Izany ve? Voamadilo, Aha, karambole, marikivy ajanony any fa raraka hatramin'ny nivoko mihitsy. vinaigre. Hainao kosa raraka fotsiny nivon'ny olona vao maraina be. Tonga sao eto amin'ny asika scientiste ary Miarahaba zareo tompoko. Ie, resaka rora ilay resaka. Resaka marikivy. Fantatrareo ve fa io roro io dia mitahiry zavatra be da be. Laza zava-miafina. Ary misy olona mianatra azy. Zany? Ie, anthropologue généticien Rindra Rakotoarivoana. Ndao toizantsika ny resaka niaraka taminy a. Rehefa mety rora ve dia mety sa? Ndao an-tanina izy e. Oui. Fa maninona no rora ny jerena an'ilay fiafon'ilay olona? Ny rora no hitondrana ny fikarohana satria ny rora no mora azo indrindra. Ny rora no mora andresena lahatra ny olona indrindra fa amin'ny teknôlôjia izay misy amin'izao fotoana izao. Dia ahoana koa rehefa hoe hanao test ADN dia matetika volo, rora na rà foana. Échantillon izay alaina izay hiasana dia tsy voatery rora na volo na rà fa afaka koa ianao mandrefy, afaka ianao mandanja, izany hoe betsaka ireo sehatra sy fikarohana izay mbola azonao atao amin'ny anthropologie. Taizavy re izao nefa nalehany e. Échantillon rora ve zany? Efa maromaro ny toerana nangalanay rora. Ohatra hoe tany Mahajanga, tany Atsiranana, teto Antananarivo, tany Fianarantsoa, tany Vatomandry tany. Tena lavitra be a. Tany Digo zao no tena hitako hoe lavitra indrindra satria sady toerana mbola tsy naleha no ambanivohitra no lavitra ny lalana no ratsy ihany koa. Dia matetika rehefa mandeha terrain ohatr'izay dia tsy maintsy mila fiara tsy mataho-dalana foana. Reny 4x4 reny zany miasa be rehefa manao terrain. Ary inona ny fandraisana anjaran'ilay olona manome rora? Ankoatran'ilay rora efa omena Tsy mandovola ny makarora satria ny olona ary iangaviana handray anjara. Ary rehefa mandray anjara ny olona iny dia mba honerana ny fotoana izay laniny nandraisany anjara tamin'ny fikarohana izay ataonao. Omena zavatra izy ohatra hoe fitaovam-pianarana, masomboly, sy ny sisa sy ny sisa. Ary fiara tsy mataho-dalana izany ve tsy mampatahotra olona? Eno sady ry zareo akao rora amin'izany. Ie, dia any ambanivohitra be. Rehefa maka rora ianao, izany hoe rehefa midina terrain any ambanivohitra any dia mila atao mazava tsara daholo ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao. Azavaina amin'ny atsipiriany ny zavatra rehetrarehetra izay eritreretina ho vitaina amin'ny fotoana iny. Tsisy ataonao malomaloka mihitsy izany eo amin'ny fomba fikarohana. Azavaina tsara mihitsy izy hoe tsy aseho anay an'ity olon-drehetra ty ny mombanao fa anay samy irery ihany iny ary mihidy amina toerana anankiray. Rehefa mazava tsara ny zavatra ataonao dia manaika ny olona. Tena tsy azo atao foana izany izy ity raha azoko tsara. Ny atao rehefa akarora dia mila mazava tsara ny autorisation rehetrarehetra avy any amin'ny ministera, avy any amin'ny fianarana, avy amin'izay rehetrarehetra voakasika ao amin'ilay tetikasa. Rehefa avy eo mihidina isan'ambaratongana mampiseho sy manome ireo tompona andraikitra isan'ambaratongana. Dia torak'izay ihany koa rehefa eo amin'ny vovokon'olona dia manazava sy milazalaza momba ilay fikarohana. Lazalazao aminay raha hoe rindra inavy ireo fitaovana ampiasaina. Voalohany indrindra aloha dia io heritsainao io. Mila matanjaka tsara mihitsy io heritsainao io rehefa hanao an'izany genetika izany ianao satria betsaka ny zavatra ho kirakiraina amin'izany. Faharoa dia ilay akora fototra izay iasanao no ilaina. Ohatra amin'izany ny rora, ny volo, ny hoho, ny rà sy ny sisa sy ny sisa. Ary ny manaraka azy avy eo ny solosaina sy ireo logiciel izay ampiasaina mba hanaovana analyse de données. Dia rehefa azo kay ilay rora dia ahoana ny fomba ataonareo tehirizana anazy mandrapahatonga ilay fotoana hikirakirana anazy indray? Rehefa maka an'ilay rora ianao dia efa misy kit miaraka aminy. Iny kit iny efa misy liquide de conservation miaraka amin'ilay kit. Dia izany hoe rehefa maka rora ianao rehefa mandrora ao anatin'ilay kit iny ilay olona dia rehefa akatony iny dia mifangaro azy ilay liquide de conservation sy ilay rora. Marina fa rehefa mifangaro ny rora sy ilay liquide de conservation
dia tsy mila atao anaty frigo ntsony a fa stable tsara iny a na mandritra ny taona maharitraritrary. Tsotra kokoa zany no mitahiry a ny rora mihoatra amin'ny rà. Maharitra firina eo ny fanaovana analizina rora. Ny analizy ADN avy amin'ny rora dia miankina amin'izay tanjona kendrenao. Miovaova ohatr'izay ihany koa ny habetsaky ny rora izay ilainao arakaraka ny tanjona izay kendrenao. Fa ohatrany tamin'izay nanao terrain zao dia 2 millilitre no nalainay isaky ny olona. Amin'ny 2 millilitre io 500 microlitre fotsiny dia efa ampy anaovana extraction ADN anankiray azahoana données be dia be. Ianao rindra mikaroka manokana ny momba ny fiaviany malagasy. Efa misy voka-pikaroana ve fa azonao zaraina voka-pikaroana ara-tsiansy nataonao? Be dia be mihitsy ny olona ny liny. Misy ampahany maromaro amintsika malagasy. Misy ampahany afrikana, misy ampahany indonésiana, ary voavorofo zao voaingana fa misy amintsika malagasy dia misy manana ampahany sinoa ihany koa. Ny hoe arabo sy ny jiosy dia mbola eo andalam-pikaroana isika izao. Navoakanay teto amin'ny pejy Explorer Madagascar ty sary indrindra Rakoto Arivony ity dia betsaka nanontany hoe fa inona kay no ataonao amin'ilay sary? Io sary io za ao anaty laboratoire hanao extraction ADN. Zany hoe rehefa azonao avy ao anaty kity le roran'olona miaraka amin'ny liquide de conservation dia maka ampahany amin'iny indray ianao, afindra anaty microtube. Dia rehefa manao extraction ianao akory tsy hoe échantillon anankiray fotsiny anaovanao extraction fa afaka manao maromaro ianao amina série anankiray. Dia rehefa manao extraction ianao dia mila pipette, mila raky ianao ametrahana le microtube, dia mila le microtube koa asiana le échantillon de salive izay esana. Mila microcentrifugeuse, mila centrifugeuse, mila alcool, mila glace, be da be zavatra ilaina. Ajaina tsara ny protocole rehefa miasa ianao. Nefa koa tsy maintsy testenao aloha le protocole amin'ny échantillon anao hoe mety amin'ny échantillon anao ve izy sa tsy mety. Zany hoe misy fikarohana ataonao aloha izay ianao vao mirosy amin'ny extraction rehefa avy any amin'ny terrain. Rehefa vita rehefa avy eo ny extraction dia jerevana indray ny qualité an'ilay ADN izay azonao. Jerevanao hoe manahoana ny concentration, jerevanao hoe manahoana ny qualité an'ilay ADN. Rehefa vita izay dia mahazo ADN brut ianao. Zany hoe mbola matière biologique fa tsy fantatrao ary tsy hitan'ny masonao hoe misy aho raha tsy testena amin'ny alalan'ny spectrophotométrie. Zay no anaran'ny procédé izay arahana rehefa mijery ny concentration ny ADN. Rehefa hitanao iny rehefa avy eo hoe misy ADN tokoa ao dia miroso amin'ny dingana manaraka indray. Ny anay zao dia ny hoe génotypage. Zany hoe fijerevana ny génotype le ADN an'le olona tsirairay. Ho anareo terminal zao mianatra tsara nareny hoe génotype, ny phénotype sy ny sisa dia génotypage nataonay. Dia rehefa azo ny génotype an'ireo olona tsirairay ireo dia ireny données ireny indray no comparena amin'ny données izay efa misy eran-tany. Indrindra fa ireo données izay manitikitika antsika toy ny any afrikana, any aziatika, any européenne. Mikirakira logiciel maromaro zany ianao eto. Mandany rondoa io indrindra hoe isika malagasy no mandeha any amin'ny zareo any ivelany any. Miatrika zava-baovao ianao fa courage foana dia vitanao io. Zay. Okayary. Dia mahafinaritra ny misaotra ny Explorer Madagascar amin'ity asika scientiste ity. Manararaotra ihany koa misaotra ireo mpiara-mombon'antoka toy ny ministera, université Antananarivo, ny laboratoire ny anthropologie physique izay ao amin'ny mention ny anthropobiologie et développement durable, ary koa ny université d'État ny Pennsylvania any États-Unis. Ianao no saorana be dia be rindra nanome nizaran'ny fahaizana teto amin'ny asika scientiste. Isaorana manokana ihany koa ireo rehetrarehetra nametraka fanontaniana indrindra fa Irena 6h09 c'est Tambarnanji. Asael 6h09 c'est Tambarnanji. Tafita 6h08 c'est chez Tambarnanji. Fanny, Yarena, Menjik, Tiar, lycée privé la Printanière. Ny resaka ny fanaovana tamin'ny rindra Rakoto Arivony
anthropologue physicien généticien no mifarana androany fa zany efa henonareo any ambadika an'izany a ny vahintsika manaraka mikasikana taranja mahafinaritra be anankiray paléontologie mandritra ny 2 herinandro tsika no hiaraka aminazy hiresaka an'izay taranja izay na dia rasolofomanina indray novahintsika manaraka paléontologue ie fa zao hoe manentana anareo izay amin'ny alarobia 12 martsa amin'ny enonora ariva aza dia no fotoanantsika eto amin'ny pejin'ny explorer Madagasikara fa mivantantsika amin'io a ie afaka mametraka fanontaniana mivantany nareo fa entinay mitsidika musée d'histoire naturelle Derby Museum of Natural History avy aty Rockford Illinois zay no hitondranay anareo dia araroty zareo a tsy indrony misy ohatr' izany a fa ahitanareo hatramin'izany hoe coulisina musée zany zay mandrapiresaka daholo